Misedra olana ny Croix Rouge malagasy amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny asany moa zany dia ny fanampinan'ny malagasy ny asa mpamonjena ihany koa no sany ity sampandraraha ity kanefa noho ny tsy fahalavorareny ireo fotodrafitrasa dia tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ny asa izay ataon'izy ireo misy fiantraikany betsaka eo amin'ny mpiray tanindrazana izany ho hiatrany ny fanazavana. Olana goavana ny faharatsian'ny fotodrafitrasa toy ny lalana raha ny fanamariana izay loenty ny Front National ny Croix Rouge malagasy. Ny Croix Rouge malagasy moa dia miandraikitra ny asa mpamonjena sy ny fanampinan'ny malagasy mpiray tanindrazana. Any avaratra atsananana iny zao tsy afa-mihetsika ianao, tsisy ny lalana ifamoivoizana, tsisy ny lalana ifandraisana. Raha mihetsika ianao eritrereto fa nanofa roplanina indray mandeha zao efa 10 tapitrisa ariary ny roplanina anankiray mazaka olona enina ka le roplanina ve no vonjena sa le olona sahirana re. Vokatra izay dia mbola vitsy dia vitsy ireo fanampina tonga any amin'ireo toerana tena voakasiky ny rivodoza Enao farany teo. Mandingitsika zao Zory plus 10 tsika zao mbola vitsy dia vitsy ny fanampina tonga any Maroantsetra tonga any Tala efa Zory plus 9 tsika. Zany hoe 7 andro zany ireo olon'ireo inona ny namonjena azy, inona ny atao. Zany any ny andrefesana ny izy. Any mpitan-dranomasina raha androany no mipoka ny cyclone, raha ela indrindra ny 2 andro aorinan'iny efa tonga ny valin'izay fanampina rehetra tokony tonga. Dia amintsika ilay izy efa 7 andro aoriana mbola sahirana. Miankina amin'ny enti-manana ireo asa samihafa ataon'ny Croix Rouge malagasy. Raha ny tena izy dia manampy an'ireo trabona amin'ny asa fanarenana izy ireo, manome fitaovana ahafahany ireto farany manarina indray ny trano rava, manome fialofana ihany koa toy ny labasy, fitaovana fandrahoan-tsakafo sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Eny an-toerana tratry ny tondra-drano dia manadio rano ary mizara izany maimaim-poana ho an'ny tramboda ihany koa izy ireo.